Nisy kosa ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana omaly maromaro moa ireo fanapahan-kevitra noraisina nandritra n'izay filan-kevitry ny minisitra izay ny anjinjiny mahakasika an'izay ary noentina amintsika manaraka. Maromaro ireo fanendrena tompon'andraikitra ambony izay mivoaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra omaly. Anisan'ny notendrena tao anatin'ny filan-kevitra minisitra omaly ny talemisana ny fiarovana eo anivon'ny fonja. Andriamatoa kamarady Didier Jibril no voatendry amin'izay andraikitra izay. Raha nanontaniana mikasika io fanendrena io ny syndicat mpandrarana fonja dia rariny raha misy ny fanendrena taleva avao satria efa nisotro ronono ny volana aprily 2024 ny talemisana ny fiarovana ny fonja. Mikasika ny eo anivon'ny folo alin-dà dia anisan'ny nolaniana tamin'ny filan-kevitra minisitra ny fametrahana ny filan-kevitra manokana misana ny fanadihadiana sy ny fitondran-tena na ny conseil spécial d'enquête eo anivon'ny tafika malagasy. Nekena tao anatin'ny filan-kevitra minisitra omaly ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika amin'ny fankatoavana ny fifanarahana izay nosoniavina tany Florence ary nekena tany Nairobi. Ity fifanarahana iraisam-pirenena ity izay manome lalana ny fivezivezen'ny fahalalana. Ny fifanarahana Florence izay manisitra ny abatseranana rehetra momba ny fanafarana ireo kojakoja mikasika amin'ny fampianarana sy ny siansa ary ny kolotsaina.